Tonona amintsika trandriavana ny fiadan'Andriamanitra mihoatra ny fahalalana rehetra ary irina tanteraka ny teniny tompo aniraka ny fanahy masina omba ny fiangonana hampianatra ny fiangonana. Pandresy ny tompo mamaraparana izany lohahevitra volana aprily izany isika FJKM ity alahady ity dia alahady atsiarovana ny asantsika eo anivon'ny toeram-pamonjena zaza FJKM. Ary nandorana ireo soratra masina anankitelo amin'ny testameta taloha mitantara ny amin'ny Sadraka, Mesaka, Abednego izay nahajoro hatramin'ny farany tsy nanaiky ankohaka teo amin'ilay sary olona volamena nataon'ny mpanjaka Nebokadnezara nalatsaka tanaty lafaoro impito eny amin'ny hafanana kanefa dia tsy maina singam-bolo anankiray azy. Nivoaka ho mpandresy ireo mpanompon'Andriamanitra. Amin'ny filazantsara araka ny Matio, rehefa voky tao anatin'ireo vahoaka tsy omby 5,000 ny mpianatra, dia nasain'ny tompo ny ampita an-tsambokely eny ampita, ary teny ampiampitana dia mafy ny rivotra, niseho tsingevana teny amin'ny rano i Jesoa ka noheverina ho matotoa. Raha ianao ihany ho Petera dia aleo aho eny aminao, dia lasa Petera mba hitsangana eny ambony rano koa, fa rehefa nierika izy nahita ny herin'ny rano dia maty. Tompo ao vonjeo rehefa niteny izay izy dia nandray an-tanana azy ny tompo ary nametraka azy tamin'ny fandresena ny rivo mahery. Ny Apokalipsy toko 2 ny andininy 420 hatramin'ny 720 izay novakina tamintsika teo kosa dia mitantara ny amin'ny fiangonana Tiatira izay sitrak'Andriamanitra mba hibata ny fandresena ka omeny valisoa dia ny fahefana amin'ny Jentilisy izay hazavainy misimisy kokoa eo amin'ny andininy 720 sy ny 920. Raha isika araka izany ny Apokalipsy toko 2 ny andininy 920 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny Jentilisy. Izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny Jentilisy. Mahazatra antsika ny mahita rehefa misy fifaninanana, fanadinana na fifaninanana ra-panatanjahantena na eo amin'ny sehatry ny asa izay maharesy no omena loka fa tsy omena avokoa ny mpandray anjara rehetra. Ny maharitra no mandresy ary izay miady raha teo no mandresy. Toy izany koa eto amin'ity soratra masina ity, indrindra amin'ireo taratasy 7 nalefa ho an'ny fiangonana 7 ato amin'ny Apokalipsy toko 2 sy toko 13. Misy valisoa ho an'izay maharesy. Miverina isaky ny taratasy nosoratana ao amin'ny taratasy 7 no hoe izay maharesy sy ny teny fampanantenana napetrak'Andriamanitra omena ny isam-piangonana izay anonana izany, izay maharesy izany. Ireo taratasy 7 ireo dia mitovitovy firafitra ambara fa i Jesosy Tompo dia mijery sy mahita ny fiainan'ny fiangonana tsirairay. Manao fanamariana izy ny tsara hitany ao sy ny tsy fahatanterahana, ny fahadisoana miariary. Manitsy izy miantso amin'ny fibebahana ary mampitandrina fa eny am-pamaranana dia milaza fa mpanantenana ho an'izay maharesy. Ny mampiavaka ny taratasy nosoratana ho an'ny Tiatira. Voalaza eo amin'ny fiandohan'ny taratasy fa rehefa nandinika ny mpianakaviana tao Tiatira izay anisan'ireo fiangonana tao Azia Minora, ny tompo dia nidera azy ireo fa feno fitiavana sy finoana izy
ary nandroso sy nitombo tamin'ny asa fanompoana. Izay ny voalaza eo amin'ny andininy 7:20. Hoy ny fanambarana araka ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo: fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao ary ny fanomponao, ny faharetanao, ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Izay ny fanamariana ho an'ny fiangonana tao Tiatira. Ny fanamariana miba kosa dia ny hoe: kanefa nandefitra tamin'ny Jezebely ianao. Jezebela dia ilay vady ny anankiray mpanjaka tamin'ny fanjakan'i Israely tapany avaratra, nampiditra ny fanompo-tsampy teo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Ny vadin'ny mpanjaka no niditra an-tsehatra teo amin'ny fitondrana fanjakana ary nampiditra ny fomba fanompo-tsampy teo amin'ny firenen'i Israely tapany avaratra. Dia hoy ny Apokalipsy eto, manandrify ny taratasy ho an'ny Tiatira: na fanafo ianao be finoana, be fitiavana, mitombo amin'ny asa, saingy tsikaritra ny hoe nandefitra tamin'ny fahotana ianao. Ny fahotan'i Jezebela izay voatsipika eo amin'ny taratasy ny soratany ihany hoe ny fijangajangana sy ny fihosonana amin'ny sampy. Midika izany ry havana fa misy fiangonana tena miorina amin'ny finoana be fitiavana tahaka ny tao Tiatira, manompo sy mitombo amin'ny fanompoana kanefa dia mandefitra amin'ny fahotana. Raha Tiatira zany amin'ny fiangonana ankehitriny dia toy ny hoe misy fahotana ekena ho ara-dalàna ao anatin'ny fiangonana. Tsy maninona izany manao an'izany daholo ho an'ny olona rehetra, mifanaraka amin'izao tontolo izao. Eny ary fa manao marimaritra iraisany sika, tsy maninona fa mandefitra amin'ireny ny fiangonana. Mandefitra fiangonana manontolo, mety mandefitra koa ianao kristianina ny amin'ny toerana sy ny sehatra nametrahany Tompo anao. Eny nao fa tsy maninona ary, nao ataonao ny fihavanana. Izay ilay tenenin'ny soratra masina fanandrify amin'ny fiangonan'ny Tiatira, mandefitra amin'ny fahotana izay tena mampalahelo an'Andriamanitra, mampandefitra ny sitrapon'Andriamanitra eo anoloan'ny fahazarany fiarahamonina, ny fiainan'ny be sy ny maro, mampandefitra ny sitrapon'Andriamanitra eo anoloan'ny fanaon'izao tontolo izao. Misy ve zany fiangonana izany ry havana? Ho mpandefitra ve isika sa ho mpandresy? Ireny karazam-pahotana toa ifikirana ireny tonga ty anatin'ny fiangonana everina ho tsy maninona. Tsy maninona raha sady makatia mpiangonana dia rehefa tsinam-bolana mba makary koa, voizina zao ary rakorakofana eo ny hoe fandalana ny mamalagasy sy ny fanompo-tsampy. Io tsy fanompo-tsampy, o kare mangina re nareo fiangonana, dia lasa saina eo koa sika fiangonana hoe teny izany tokoa ve? Mieritreritra sika ry havana sao dia tonga aty amin'ny fiangonana ny fomba ny Jezebela, apetraka aty indray ny fanompo-tsampy ka everina ho tsy maninona. Mahazo fampitandremana Tiatira, mandefitra amin'ny fahotana tsy tokony andeferana ianao. Hoy ny soratra masina eto amin'ity andininy 9 ity, izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Izay maharesy ndeha alaitsika sary an-tsaina ireo mpifaninana eo an-kianja amin'ny taranja mpanatanjahantena samihafa, ohatra hoe judo, tsy maninona baolina kitra, samiady ny andaniny sehankilany, kido, menjery, dia maninona rehefa avy eo ho an'ny judo? Miarina. Raha toy ndraika eo an-kianja amin'ny lalao baolina kitra dia manafika ny andaniny, mikendry izay avidirana any amin'ny baolina ny anatin'ny tsatokazo, tsy nahavoa dia mandeha indray mamaly an'iny ny ankilany, manao izay atafidirana baolina
any amin'ny tsadokazo. Indraindray dia matafiditra, indraindray dia tsy mahasakana ny baolina fa mitokony fahavalo ny mpifanandrina. Dia tahak'izay ny fiainantsika kristianina io ry havany. Raha miteny ny soratra masina izay maresy ny dikan'izany dia miady isika. Tsy hoe tsisy manafika isika, tsy hoe tsisy mifanandrina amintsika, fa vao miratra ny masonao, eny anatin'ny nofinao aza dia misy manafika ianao. Ilay Satana fahavalo eny amin'ny rivotra. Fa miady ianao. Miady zasy ianao amin'ireny fakapanahy alefan'ny Satana ireny. Tahaka an'izao tompo, raha nalay mpanahy tany anefitra dia niala maina Satana. Izany hoe tsy nahafaty baolina mihitsy Satana teo amin'ny Kristy. Fa amintsika kosa, satria olombelona isika, arak'izany tahaka ny mpifaninana kianja, mety nidaraboka ianao. Fa miarina ihany ary miezaka miady mba handresy. Mety tafiditra tao amin'ny faritra ny isatsika fiangonana, ny baolina, fa miarina ihany isika ary mbola eto vonina hijoro. Izany ny fiainantsika fiangonana ry havana. Tsy hoe mirahiry isika hoe mbola nofo ihany. Tsia, fa miady isika ary raha sendra lavo dia miarina aingana ary vonina mbola hiady. Izany no antsoina atao anatin'izao Apokalipsy 2:9-20 izao. Izay maharesy. Miady aza manaiky ho resy. Resy ny fahotana aza manaiky ifampiraharaha amin'izao tontolo izao sy ny zanak'izao tontolo izao no anao marimaritra iraisana amin'izao tontolo izao. Mahitsy ary mazava ny fanapahan-kevitsika tsy miombona amin'ny Jezebela isika. Ny faharoa, hoy ny soratra masina, mitandrina ny asako hatramin'ny farany. Izany soratra masina izany dia manambara mazava amintsika fa tsy ampy ny hoe ny asa nanomboka asa tsara, nanohy ka nahavita be noho ny teo aloha, fa ny kendrena indrindra dia ny manomboka tsara, ny manao bebe kokoa noho ny teo aloha, ary ny maharitra miasa hatramin'ny farany. Mitandrina ny asako hatramin'ny farany. Ilaina ny hoe manomboka ianao. Tadiavina ny hoe manao bebe kokoa noho ny maro ianao. Fa apetraky ny tompo mazava ny hoe maharitra ianao. Maharitra amin'ny asako hatramin'ny farany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, hijanona hatramin'ny farany ve ianao. Eo amin'ny asa fanompoana izay natolotry ny tompo ho anao. Mila tapahana dia n'izao ny hevitra. Sao rehefa sendra ny mafy dia hoe hiala. Sao rehefa sendra ny manahirana na ny olana dia hoe hiala. Miantso antsika izao soratra masina izao, voalohany mananana fanapahan-kevitra hanomboka hiasa eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io araka ny soratra masina be ny vokatra fanimpiasan'ny vitsy. Raha metraka ny taratasy fangatahana asa aty amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia mamaly avy hatrany izy hoe io misy dabilio ho diovina, io misy tafika masina ho atao. Fanaraka vetsika ho ny tompo sady tsy mifanaraka. Inona nefa mivaly ny asa? Iombona fahefana amiko ianareo. Omeko fahefana amin'ny jentilisa ianareo. Manana fanapahan-kevitra hirotsaka an-tsehatra amin'ny asa. Manana fanapahan-kevitra hitombo bebe kokoa amin'ny asa tahaka ny fiangonana Tiatira. Fa dian'izao dia manana fanapahan-kevitra. Fa tsy hiala ianao fa haritra hatramin'ny farany amin'izany asa fanompoana izany, na inona midona na inona miatra. Izay ny faharoa avy amin'izao soratra masina izao. Ny fahatelo, tsy hoe mahatra miasa na vonina hiady ihany isika andresy, fa ny fahatelo dia ny hoe manantena valisoa lehibe. Ny valisoa tsy hoe voavonjy fotsiny ianao, fa ay ty famonjeny ity mitondra antsika hiara hipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, hanana ny fahefana dia ny fahefan'i Kristy. Fahefana amin'ny jentilisa hoy ny soratra masina eto
ary raha manohy izy ny andiny 7 sy 7 dia hitantaratra hoe mizara roa amin'ny vanim-potoana tsara izany fandresena izany. Raha miteny hoe jentilisa tsy hiakatra any an-danitra ny jentilisa ka hoe anana fahefana amin'ny jentilisa sika ny an-danitra, fa mbola eto an-tany dia efa mandresy, efa manana ny valisoa ianao, manana ny fahefana manitsakitsaka izay rehetra manohitra an'Andriamanitra ianao. Ny jentilisa dia ireo mpanohitra an'Andriamanitra, ireo mbola miaina ao amin'ny fahazarana tsy misy an'Andriamanitra, horesinao zany. Fa ny fandresena eo amin'ny 7 sy 8 dia ny fandresena iombonana amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy amin'ny fanjakana mandrakizay. Iandry azy amin'ny tehimby izy, anoritoro, tena hoe ametraka ny fahavalo eo ambany tongotra, omeko azy ny kintana fitarikandro, izy famira-piratana ny fiainantsika. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, miady isika, ary aza manaiky ho resy ny fahavalo. Miarena indray raha resenao tamin'ny fakapanahy, fa hanomeanao fandresena ny tompo. Hanolo tanananao tahaka ny nanolorany tanana ny Petera izy, ary hanarina anao. Rehefa miasa ianao, anapa-kevitra hiasa, dia manombo ary manaova bebe kokoa noho ny omary ny amin'ny androany, bebe kokoa ny amin'ny androany, ny amin'ny rahampitso, ary miomana haritra hitandrina ny asan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Na inona fanompona natolotr'Andriamanitra anao, vita-padisana mpandray fanansan'ny tompo ianao, na tompona andraikitra samihafa eto amin'ny fiangonana, manombo dia vitao hatramin'ny farany. Tsy ny manomboka amin'ny hafanam-po no inona, fa ny mamarana hatramin'ny farany, na dia misy fiaretana sy zavatra mafy azy. Misy valisoa ka manantena ianao hiara-miombona fahefana amin'ny Kristy, andresy dia ny ety an-tany, ary tompo ny voninahitra miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fanjakany mandrakizay. Aza kivy amin'ny olana, aza manaiky ho resy ny fakapanahy, ary tazony ny finoana, na dia sarotra azy ny maharitra hatramin'ny farany. Manantena fa misy valisoa, tsy verimaina ny fikelezanao aina, tsy verimaina ny fiaretanao ny amin'ny fanenjehana, tsy verimaina ny fijaliana hiaretanao amin'ny fanompon'io, hoy ny tompo izay maharesy dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.